Trizantsika ny vaovao anatin'izay lafiny ara-pinoana izay ihany. Naharitra hateloana ny Komity Foibe ny Sampana Tanaora Kristiana FJM izay notanterahana atao amin'ny trano Tabita Ampandrana ary nifarana omaly. Alakamisy moa izany. Ndeo aratsika kosa ny akon'izay. Tao amin'ny trano Tabita eo Ampandrana no nanatanterahana ny fivorian'ny Komity lehibe Stk Fjkm eo amin'ny sahany FJM ny talata 13 novambra lasa teo ka hatramin'ny Alakamisy 15 novambra. Ny Komity lehibe Foibe Stk dia ahitana mpikambana 240 ka hita ao avokoa ireo solotenan'ny Stk ao amin'ny synodam-paritany 430, izany hoe ireo avy any amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy. Ireo komity lehibe ireo no manapa-kevitra amin'ny fampandrosoana ny fiainan'ny Stk Fjkm, ahitana mpitandrina ao anatin'ny komity lehibe io ary ahitana laika ihany koa. Manatanteraka fivoriana indray mandeha isa-taona izy ireo ka anisan'ny notapahana nandritra ity fivoriana ity ny teti-bolan'ny Stk taona 13 sy ny tetikasa taona 13 Nisy ihany koa ny fandinihana izay ampandrosoana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainan'ny Stk Fjkm. Ny komity lehibe Stk moa zany dia tompona andraikitra eo amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fampandrosoana ny Stk Fjkm manontolo. Ka izany fivoriana izany no anatanterahana ny fanapahan-kevitra amin'ny fampandrosoana ny Stk rehetra, ny amin'izay hieverana, ny amin'ny Stk isam-pitandremana ary isam-batan'olona mihitsy aza sy any amin'ny synodam-paritany. Amin'izao komity lehibe zao koa no andiniantsika sy hitrandrahantsika ireo momba ny fifaninanana isan-karazany zany, ao ny fifaninanana soratra masina, fifaninanana fanatanjahantena sy ny namana zany izay ezahantsika ny hanatsarana azy. Izao komity lehibe zao koa no andiniana sy andrindrana ny amin'ny momba ny fionam-be nasionaly izay atao any Toliary amin'ny taona 2012 ary akasitrahantsika koa ny komity lehibe tonga marobe manatanteraka izany adidy masina zany eo anivon'ny sahan'ny FJM manatitra ny Sampana Tanaora Kristiana. Isan'ny zava-dehibe karakarain'ny Stk Fjkm amin'izao fotoana izao ny fionabe nasionaly izay atao any Toliary ny 12 septambra hatramin'ny 12 septambra taona 2012 ary samy hiomana amin'ny fiatrehana izany ny Tanaora Kristiana isam-pitandremana.